Orange, eo anilanao. Tonga soa indray eto anatin'ny Zapare amin'ity fandarana faharoa ity isika dia ahita fa ny lalana mankany amin'ny fahombiazana dia tsy voatery mora araka ny eritreretinao io. Anaraka ny tantaran'ireo ankizy anankitelo izay manan-talenta betsika, ankizy izay nanana fanampy izay tena manana hoe ambition hoy ny vazaha dia izay no arahantsika androany dia ho hitantsika hoe inona ny sedra voalohany tsy maintsy natrehan'ny zareo. Tao anatin'ny fanantenana tanteraka ififaliana, lôria ary indrindra ifelana. Nefa manomboka izao tsy ho maintsy ho porofony zareo fa manana tanjaka izy androsoana hatrany. Ndao raha antsika izany rehetra izany anie. Un des points les plus importants dans le marketing digital, c'est aussi l'engagement de votre communauté. Donc, il faut vraiment créer de la valeur. Comment vous allez faire pour que votre communauté soit engagée? Alors, maromaro ny outil technique namenany zareo fa indrindrindrindra moa zany ny resaka maîtrise ny plateforme Facebook sy LinkedIn dia ny outil sasany nampianana zareo dia nampianatra izay ny fomba fampiasana Canva dia misy Notion ary Loom nampianana zareo. Ny olana setrako moa zany rehefa nanao ny théorie zany zay dia nazava tsara le izy tena nazava fa nidra teo amin'ny pratika zany dia somary nanasaratra kely teo amin'ny nanao Canva. Teo zany vao tena natsapa hoe misy dikany daholo zany ny couleur arakaraka ny cible ny couleur ny texte ampiasaina raha ohatra ka arakaraka ny zavatra tianao atao. Efa mipetaka ilay prix zany rehefa testeko tena tsy mandeha maneno tsony ilay izy zany. Efa mipetraka tsara daholo teo. Mipetraka tsara mampely feo. Lasa tsy kely aloha montao. Nisy tsy fatombana teo anatin'ny connexion ny Arduino sy ny LCD l'écran dia izay ny ohatran'ny hoe olana nisy teo dia somary déconcentré kely izay amin'ilay fotoana efa manakaiky tsy mandeha. Efa narana daholo nefa ilay zavatra rehetra nareo raha nao aloha jerena ilay ao anatiny puis qu'est-ce qui s'est passé dia raha kananay zany azakiziki fa rehefa mandeha indray mandeha dia ok amin'izay. Izany zao zany atao en positif que c'est ok le petit zany zao ty zany zao le positif négatif rouge négatif zany zao tsy nampandeha satria fa maty. Olana nazy teo iny moa zany resaka fifamadiana tao anatin'ny microcontrôleur le Arduino dia iny moa matetika mitranga satria ny ankizy rehefa tena manao an'ilay prototype efa revo be tao dia efa tsy mahita tsony hoe aiza ny fil ity mandeha na aiza efa tsy tadidiko tsony. Izay manko ny lampandeha eto teo iny dia tokony navea amin'izay io ndraiky. Merci encore. Merci. Ninahy zany ambition-ko dia tena ho lasa lavitra mihitsy amin'ity domaine ity. Tsy limité amin'ilay hoe amin'ny poste-ko actuel zany hoe io ny fahaizako dia limité fa tena hoe hivoatra hatrany miakatra hatrany ny fahaizako développeuse dia ho lasa ingénieur logiciel pourquoi pas chef de projet dia miakatra hatrany. Dia eo ihany koa hoe te hanakana izay start-up kely izay dia iny navy zany ireo torohevitra afaka omeny anahy zany
ahafahako manatanteraka an'izay satria tena izany no tena mba faniriko dia izay ihany koa no nampatonga anahy participer an'ny Elomena mba ahafahako makatraka amin'ny tao dia eo zany hoe manana torohevitra ve za na tips afaka omenana afaka miréaliser an'izay rehetra izay. Tena tsara be ilay manana projet hoe tonga dia hanana orinasa ho an'ny tenanao any aoriana. Ny tips angamba afaka omeko ny fiainana aloha dia voalohany indrindra aloha hoe aleo mandeha par étape. Rehefa ohatra ka andeha anatin'izay tontolon'ny fandraharana izay aloha dia tsara aloha maîtriser-na tsara hoe aiza tsara ilay asa ozy ianao teo hoe mandeha amin'ny projet io ianao aloha miasa zao dia avy eo miakatra par échelon anatina orinasa anankiray. Important be izay raha ohatra ka hitondra orinasa ianao satria tsara kokoa raha fantatrao daholo hoe ohatranao ahoana daholo ny fitondrana anazy alohany hanokatra orinasa. Tips afaka omeko angamba dia tsotra be aloha hoe nareo mbola manana chance satria mbola tanora be mbola afaka mivoatra tsara anatin'ilay tontolon'ny nomerika dia ny tsara atao aloha angamba zany dia izay voalohany indrindra aloha ianarana tsara ilay asa, mila mahay miresaka tosika administratif, resaka ankoatran'ny fahaizana an'ilay orinasa resaka administratif koa tsara anananao anatin'izay. Dia angamba ny conseil afaka omeko aloha dia avy eo ianao afaka mandroso kelikely ao anatin'ilay fandraharana sura efa namenanao daholo ilay outil ahafahana tonga amin'izay tanjona izay angambany. Marina hoe betsaka ny lehilahy par rapport amin'ny vehivavy amin'ny tontolon'ny informatique dia lasa manana impression za hoe mila midouble effort vao mifandanja amin'ny standard zany mifandanja amin'ny fahaizan'ny lehilahy ny fahaizako ny zavatra ataoko mitovy amin'ny zavatra ataon'ny lehilahy. Izay zany ilay fomba fijery avy any ivelany mampiseho hoe nareo vehivavy mila miezaka be nareo fa nareo tsy mitovy amin'ny fahaizan'ny lehilahy sy ohatran'izay. Mino izay fa tsy mbola niala lavitra ny fahitalavitra ianao satria hiditra ao anatin'ny fotoana hitafana miaraka amin'ireo vahiny indray arao isika amin'ity tapany faharoa ity. Izy telo mirahavavy no vahintsika ao anatin'izay fitafana izay ka atombontsika miaraka amin'ny fifaliana raha dia ho raisintsika amin'ny mpifaliana ihany koa. Fifaliana! Satria soa fifaliana tonga soa ianao. Sotra betsaka miaiko. Ianao moa zany araka ny hitantsika dia nanatrika an'ilay fiofanana. Tao anatin'izay fiofanana natrehanao izay ve nisy sedra mafy ny iainanao? Ny sedra mafy ny iainana moa zany satria maha-formation anazy izay dia ny fampiarana an'ilay fianarana vaovao ny ratovina satria zany teo aloha efa misy stratégie napetraka hoe mba halafosana zavatra dia izao ny atao dia nefa no nianatra dia hevitra vaovao hafa mihitsy indray dia izay zany isan'ny sedra lehibe lalovako hoe nampiatra an'ireo stratégie nampianarana anay taty amin'ny formation. Sotra betsaka ny fifaliana aloha niaraka taminay ampandroso ny vahiny manaraka indray aloha isika. Rehefa avy niaraka tamin'ny fifaliana isika dia mbola hitoy ihany koa miaraka amina tovovavy anankiray izay hitantsika nanomboka an'ity fandaharana ity miaraka amin'ny Laurie isika. Aleo asintsika tehaka mafy be sorakoraka Laurie. Bonsoir Laurie, masoterany Laurie araka ny hitantsika tao anatin'ny niny horonan-tsary nandeha teo aloha teo iny dia ny sedra olana ianao tao anatin'izay hoe projet anao izay. Ahoana ny fomba nafahanao ny adapta an'ilay izy manoloana an'ireo tranga izay nisedrainao teo? Ny olana tsy maintsy misy foana rehefa manao projet fa tsy natao sakana nefa izany satria teo mentor nanoro-hevitra dia mila misadapta foana amin'ny fiainana rehetrarehetra misy ohatr'izay foana moa izany dia nanoro-hevitra mentor izay isaorana be da be ho anazy. Tena betsaka ny lesona afaka sotomintsika misaotra be da be anao aloha niaraka taminay tao anatin'izay rehetra izay. Tovovavy anankiray sisa no mbola tsy niaraka tamintsika tao anatin'izay fitafana izay. Andray anazy isika ho raisintsika anatin'ny tehaka mafy be ndao andray ny felana. Tratra sofelana, mazoto toerana. Tonga dia intsy be ao anatin'ity fanontaniana anankiray ity. Ny fisondresaka ny fieritreretan'olona amin'ny fiarahamonina hoe ny tontolo nomerika dia tsy natao ho an'ny andriambavilanitra. Natsapan'izay ve ianao?
Ie, tena tsapa dia tsapa tokoa aloha ilay izy satria natao amin'ny sehatry teo amin'ny fianarana na dia hita hoe betsaka kokoa ny lehilahy par rapport amin'ny vehivavy na teo amin'ny sehatra manatrika événement ianao dia lehilahy be daholo no mifanerasera aminao na am-pianarana ihany koa dia tena tsapa hoe tena natokana ho an'ny lehilahy ilay izy. Izay zany ny fijery avy aty ivelany. Ianao nefa natsapan'izay ihany koa araka ny tenao teo? Tamin'ny voalohany aloha tena sosidy biako mihitsy ilay izy hoe sao dia tsy natao anazy ity filière ity, sao dia tsy tokony ho ato ary ny lalana fa tokony ho zavatra hafa. Fa nefa rehefa tafiditra tao anatin'ilay tontolo nomerika dia hitako fa tena zavatra natokana ho anazy izy, zavatra tiako ilay izy dia nivitako hatramin'ny farany. Minany koa izahay fa ho lasa lavitra ianao ary ho lasa lavitra ihany koa ireo andriambavilanitra rehetra anatin'ity tontolo ity dia niaraka taminao namaranantsika an'izay fitafana sy interview izay. Matetika eto foana ny olona niketraka dia miabandonne nefa ny olona te ho tafa tsy maintsy mitady vahaolana foana. Ka izay indrindra hoa ilay izy ka ndao jerentsika hoe ohatrany ahoana ny fomba handresen'zareo an'ilay setra. Ndao ary. Misy difficulté maromaro fa angambany ny tena voalohany indrindra aloha dia ny any amin'ny resaka créativité, izany hoe mbola somary sahirana ry zareo mamoaka an'izay créativité an'zareo izay dia indrindra ny fampiasana zany ny outil ohatran'ny Canva satria ao anatin'iny zany zao amin'izao fotoana efa tokony hoe rany génération ny ankizy tokony efa mora mampiasa anazy. Fifaliana de base aloha izy zany somary sarotra kenatra ny fomba nanaovanay ny formation moa zany dia tonga ry zareo mazareo marobe dia tonga dia zaraina groupe 4 ry zareo dia manome théorie zay dia tonga dia miasa ny pratique tonga dia miara-miasa manao travail de groupe dia rehefa tafiditra ao anatin'ilay groupe zany izy dia somary tsy dia tena hoe manana fahasahina izay somary sarotra nefa rehefa antonony izy dia mahatafavoaka ihany an'ilay exercice izay ampanaovina. Ny fahitako ilay formation aloha zany dia tena mahafinaritra ilay izy satria tena zavatra tonga dia pratika no ampianarina. Raha ohatra ka mianatra any amin'ny zavatra hafa zao ohatra dia somary misy théorie ilay izy théorie tena ilaina fa le pratika zany dia tonga dia hitanao eo zany hoe fivoarana hoe raha tsy nay an'izao ateto dia mahay stratégie an'izao raha ohatra ao anaty mondeny digital. Araka ny teny mentor teo hoe nisy connexion tsy nety ao anatin'ilay izy dia nanamboatra code kely dia amin'izao ilay izy tokony hety amin'izay testenay ilay izy zao dia mino fa hoe hety 100% amin'izay ilay izy. Zay tout est ok. Dia eo amin'izay tokony mandeha amin'izay. Merci. Je veux ça, je suis catholique. Quoi? Les formes, c'est. C'est maman, ça, les Oui. Ah ouais. Tu n'as pas monté au mandélis? Oui, alors tu n'en sais. C'est ça. Non. Mandé ça. Bien, allez pas ça le dire la trappe. Ok. Bien. Muito bem. Bien. Mete. Metrada. Ok. Faly, tena faly tanteraka satria nandeha tsara ilay izy tao anatin'ny fotoana voafetra dia dingana manaraka zao hiatrika soutenance manantena hoe azo note maximale dia babon jury dia projet indrindra hoe mahafahany vahaolana misy eto Madagasikara sy les problématiques dia tena mahafahany izay ilay projet dia tena faly. Miasa mafy nareo. Merci. Ny projet rehefa tonga tao amin'ny Fab Lab ny ankamaroany idée eo amin'ny phase d'idée dia rehefa mahita zavatra mandeha toy izao zahay hoe tena mandeha vita mitsangana hatramin'ny farany ilay izy hoe iny fa tena mandeha c'est fonctionnel dia ohatrany hoe tena faly zany satria on a commencé à l'idée jusqu'à la conception à la réalisation dia sady faly zahay ny fier an'ilay ankizy hoe ny ankizy dia tena navita zavatra tsara toy izany.
ny défi rencontré comme zao zany de tena am'le tahotra mihitsy satria de se lancer anatin'le les recherches de base zany en tant qu'ingénieur logiciel de ahoana zany fomba andreseko satria be dia be ny mety ho concurrence-ako mety hipetraka eo amin'ny dotin'ny recruteur kosa zay hoe mbola jeune izy sady vehivavy elle n'est pas tsy en place tiako izy ity nefa la za te hanao te hiprouver azy zany hoe manana place koa de nefa zay tena akaiky be aby mihitsy hoe ahoana ny fomba hisurmonteko an'izay zany ahoana zany fomba azo confiance en moi azoko le hoe matahotra rehefa mandeha anaty entretien tadidio tsara fa amin'izao fotoana misy antsika izao de important be mihitsy le hoe misy vehivavy anatin'ny orinasa vehivavy manana fahaizana koa fa tsy hoe vehivavy fotsiny donc tokony au contraire atobe anao hiditra anatin'ilay tontolo miasa le hoe indro aho vehivavy aho manana maizy azy aho miasa zavatra entina rehefa mandeha manao entretien de fahaizana mampiseho an'ilay orinasa dikan'izay mila mahatoky tena anao mila maîtrisenao le asa zay ho resahanao anatin'le entretien zay aloha zavatra atao voalohany ny tena atao ianao hoe mba inona ny tips afaka omeko anao ahafahanao mandresy an'le tahotra de ny zavatra teneniko voalohany aloha rehefa tonga mandeha anaty entretien anankiray de voalohany indrindra aloha mila miomana voalohany zay faharoa araka ny teneniko teo aloha teo hoe mila hay le zavatra resahana hoe tokony efa hainao le zavatra resahana zavatra fahatelo zavatra tokony atao anatin'ny saina de hoe ny ao anatin'ny entretien de tsy hoe akory hoe fitsarana miaramila fa fifanankalozana entre an'le orinasa sy le olona mitady asa zany hoe samy gagnant te samy te andraisina zareo te ahita olona miara-miasa compétent ianao te ahita asa mifanaraka an'le zavatra tadiavinao donc angamba ny conseil omeko kely de hoe mahaiza matoky tena miomana tsara rehefa andeha hanao entretien de farany ankoatran'izay mahatokisa mahainao satria le mahainao no tian'le olona irecruter anao ho hita ao anatin'le zay tolotra zay. Programme ilo humaine de programme autorino io zany nanampy bebe kokoa anahy indrindra fa teo amin'ny resaka hoe fasahiana sy resaka confiance en soi zany de tena namolavolana tao anatin'izay fotoana ataoko hoe 3 volana niarahana tamin'ny mentor zay. Lalana andiavin'izy ireo teo nanamarika sy nanaprofo antsika fa rehefa misy ny fikirizana de tanteraka avokoa ny zavatra kinasa atao. Ie, de ao aorianan'le fahombiazana azony zareo inona ary no mety hoe ho aviny. Manoloana ireo fisalasalana sy ireo izay mety tsy fahatombanana dia mila mihoatra trany. Ka ho vitan'izy ireo ve mihoatra ireo sedra miandry azy ireo? Arahinao anatin'ny fandaharana zapare manaraka ny tohiny. Araka ny hitantsika teo dia efa manomboka mahita mangirana ry zareo nefa mbola lavitra ny lalana. Ie, hitantsika koa fa ny fikirizana ny tena tsy ambaratelo ny fahombiazana ka noho izany arao tsy tapakary fa ho avy indray amin'ny heriny toy izao ihany ny toy an'ity fandaharana ity. Izay fandaharana farany ihany koa moa zany na izany naty zany arany aza maila lavitra koa nefa nareo ny tambajora tseraserin'ny Orange Madagascar ny pejiny Menada ihany koa anatin'izay. Izany moa maiky sefokely izay ny pejy arahantsika hitantsika daholo ny fandaharantsika. Dia aza misalasala maneho ny hevitra manome ny fihetsem-ponareo momba an'ity fandaharana ity fa ilainay be zany. Zay raha fa dia misaotra betsaka anareo Hello me